manantitra ny araba ao mampirarintsoanareo tompo lasy sy tompo vavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Nanamafy androany ny Tiako Madagasikara sy ny K25 teny Bemasoandro Itosy fa antoko sy sehatra manana ny maizy azy izany team K25 eny Bemasoandro Itosy izany. Vonona izy ireo hiatrika ny raharaham-pirenena ao anatin'izany ny fifidianana solombava-bahoaka ary dia andeha arahantsika avy hatrany ny vaovao momban'izay tanterin'ny Germain Nomenjanary. Voromaro ny mpikambana teo anivo ny antoko Tiako Madagasikara K25 teny amin'ny commune Bemasoandro androany. Fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao 2024 no natao androany ity. Fotoam-pivavahana no nanomboana ny fiarahana ka tao rinio dia niroso tamin'ny firedonana ny irafaneva ny mpikambana mba ho marika ny firaisankina eo amin'ny mpikambana ao anatin'ny antoko. Ankoatra ny fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao dia nisy ihany koa ny fanomezana toromarika tamin'ireo mpikambana Tiako Madagasikara K25. Nandritry ny fandimbiasam-pitenenana no nanamafisan'izy ireo fa hiatrika ny fifidianana ho avy rehetra ny team K25 eny amin'ny commune Bemasoandro ka anisan'izany ny fifidianana solombavambahoaka. Noho izany lehitrika oka tsy fidy asotro zay hiatrika ny fifidianana rehetrarehetra ao anatin'izany ny fifidianana solombavambahoaka izay atao amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Vonintsika hiatrika an'izany. Amin'ny mahafifampiarabana nahatratra ny taona vaovao azy izay moa dia nisy ny fiaraha-misakafo izay nataon'ny rehetra taoriny ny kabary ny fandimbiasana. Nisy ihany koa ny karazana dihy mirindra izay nataon'ireo ankizy tonga niatrika mba nanafanana ny fety tamin'ity androany ity. Fa ankoatra izay dia tsy miova ny tarigetra izay apetraka ny tanora Tiako Madagasikara eny amin'ny commune Bemasoandro. Efa betsaka ny dingana natao amin'ny fiomanana ny fifidianana izay mbola ho tanterahina eto Madagasikara raha ny fanazavan'izy ireo. Fa ny tena zava-dehibe dia ny tsy fizarazarana fa mametraka kosa ny fiombonana izay antoky ny fahombiazana manoloana ny fiatrehana ny fifidianana. Ny afatra kely zany dia isika team indrindra fa isika tanora team hiangaviana isika tsy zarazara tsy voasariky ny olona hafa fa hiverina maha-team tsika tanteraka mihitsy isika fa ny firaisankina ihany no hery. Faraka nefa ny tanterantsika azy teto amin'ny vaovao ny fahitalavitra MPS dia miteraka resabe etsero ny momba ny tia taratasy fahazahon-dalana mamily fiarakodia ity na ny permis izany. Teo aloha le permis baoritra ny miloko mavokely dia teo indray ny permis biometrika dia tateo aoriana indray ny lazaina fa hoe tsy araka ny tokony izy io permis biometrika io dia tsy fantatra intsony izay tena marina. Nanomboka androany dia nietsika ireo auto-école saika nanerana ny nosy mihitsy ary dia nitaky ny amerenana an'ilay permis baoritra miloko mavokely. Tao anatin'ny fandarana tao amin'ny MPS, radio MPS tany Antsoe no nitondrany ny filohan'ny syndicat ny auto-école eto Madagasikara fanazavana momba n'izay resaka izay. Ndeha arahantsika ny ampahany. Misy karazana mitinina carnaval, izany hoe mitinina carnaval fanairana ny fitondram-panjakana ny iverena ny permis baoritra ohatran'ny teo aloha, ny iverena ny carte grise baoritra ohatran'le teo aloha. Fa ty resaka biometrika ity zany tsy mbola zakan'ny fari-piainan'ny malagasy. Ny auto-école eto Madagasikara tompoko tsy transporteur. Ny auto-école dia centre de formation professionnelle. Ka eo am-pikarakarana zany izahay zao fa izahay dia hiala tsy ho baikony ny transport intsony ny ministera io na ny ATT fa ny transport ministera dia ny transporteur no anjaikiny. Ny ATT mpikarakara ny fanadinana no nananganana azy teto Madagasikara. Tamin'ny andron'ny ministra Zaza, tamin'ny andron'ny président Ravalomanana no nisanganana ny ATT, organisateur izy. Mpanomana izy zany hoe fanadinana amin'ny talata, code, afaka tababolana, conduite, zay ny anjarany. Fa amin'izao fotoana zany lasa ny ATT sy ny transport no mibaiko an'le auto-école nefa tsisy subvention azo. Mangataka zahay tsy ampy moniteur eto Madagasikara sy io fanadinana, tsy rarahin'ny transport, tsy rarahin'ny ATT. Mangataka izahay tsy ampy ny examinateur eto Madagasikara, tsisy miraharaha. Mangataka izahay anaovana franchise satria raha mahita ny tomobilin'ny auto-école nareo aty amin'ny faritany tsy misy 306 aty, tsy misy Clio reny vaovao reny aty, tsisy 208 aty,
satria tsy voavidy reny fa raha misy ny franchise a ny auto-école manana partenariat avy any andafy afaka mampiditra tomobile ho ampiasaina eto. Zahay zao eto Antsira hanao examen ana camion de manofa camion pakafasika. Itsika eto Antsira manomana examen ana minibus a de maka tôbilo amin'ny kofia. Nefa ny auto-école tsirairay tokony manana minibus, tokony manana camion. Noho tsy firarahin'ny transport sy ny ateteanay fa aloha izahay hiverina any amin'ny teknika amin'ny centre de formation professionnelle anay ka efa ao mpikarakarana fiverenana zany izahay. Tsara ny mampafantatra fa efa hatramin'ny volana septambra 2024 no efa norofina avokoa ireo fitaovana antsoina hoe appareil biométrique manerana ny antsoina hoe centre d'immatriculateur rehetra mba ampiatona ny fanamboarana ity permis ity aloha. Mbola tsy miverina araka ny tokony ho izy kosa izany aloha amin'izao fotoana izao. Fa eo amin'ny resaka toetrandro taorina n'ilay andian-drahona natevina nitondra orana be tao amin'iny faritry ny lakan-drano ny Mozambique iny dia nilaza ny mpamantatra ny toetrandro androany fa misy rivo-doza vaovao ny forona indray ao amin'ny ranomasina Indiana any Atsinana Nantseranana misy ny foibeny izy io ary mitondra ny anarana hoe Hale. Hatreto aloha tsy dia mbola misy fiantraikany loatra amin'ny toetrandro eto Madagasikara izy ity saingy tsy maintsy araha-maso akaiky. Noro fitiavana no mitondra amintsika ny vaovao momba an'izay. Hale no anaran'ilay rivo-doza vaovao nipoitra tamin'ny ranomasimbe Indiana omaly. Tamaraina mantsy no nahazo an'io anaran'io ilay rivo-doza satria tsy nitsahatra ny tombo ny heriny nandritry ny alina raha no nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Voalaza fa tany amin'ny 720 kilometatra any amin'iny faritra Atsinana Nantseranan'iny no misy ny foibeny, 520 kilometatra isan'ora kosa ny rivotra entiny, arahina tafiotra 90 kilometatra isan'ora tamin'ny maraina. Manondiany mianatsimo an-trano moa ity rivo-doza Hale ity amin'izao miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 520 kilometatra isan'ora. Etsy andaniny tsy misy alohatreto ny filazana loza rehetra eto Madagasikara raha ny loharanom-baovao azo avy amin'ny meteo hatrany satria tsy hisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto an-toerana ny fivoarany. Eo amin'ny resaka tontolo iainana kosa efa ambara ombenombeno fa efa meripaka ny ala eto Madagasikara. Karaza mbola mandrimandry manana aretina nefa isika menakavy manoloana an'io toejavatra io ohatra tsy dia misy taitra loatra kanefa misoko miadana ny fahampitehana. Raha ny eo amin'ny faritry Menabe ohatra dia ho ripaka tanteraka ny ala ao anatin'ny 520 taona satria dia velaran-tany eo amin'ny 800 hektara isan-kelinandro izay toerana misy ala no ripaka. Ndeha ho arahantsika ny fanadihadiana momba an'izay hoentin'ny Noro fitiavana ihany. Taoriny fandalovan'ilay rivo-doza farany teo isandreo faritra tena nitondra faisana tao anatin'izany ny tanàna ny Morondava renivohitry ny faritra Menabe. Toerana mirefy 210 metatra eo no mila fanarenana aingana ary ny 900 metatra amin'io no tokony atao vonjy-maika mba hiarovana ny tanàna ny Morondava. Vola mitentina 50 tapitrisa euro no tetibediny ity tetikasa fanarenana ny tanàna vokatry ny faharavana nateraka ny rivo-doza ary mbola hitadiavana mpamatsy vola ny anangonana io vola io araka ny nambarany lehibe ny faritra teo aloha. Etsy ankilany, ankoatra izay faharavana izay dia efa manomboka ripaka tsikelikely ihany koa ny alarovana any amin'iny faritra Menabe Antanimena iny. Mahatratra 400 hektara isan-taona ny alaringana any an-toerana. Misy fotoana mahatratra 700 hektara ny alaripaka ao anatin'ny herinandro monja. Raha mitoy anefa ity fara-pahany ala any an-toerana ity dia ho fongana tanteraka ny tontolo maitso ao anatin'io faritra io anatin'ny 520 taona. Kaminina 5 ao anatin'ny distrika Morondava sy Belotsirbina no hiaram-pahavoazana ao anatin'izany. Iverina eto Antananarivo kosa isika tatoato izay dia nisy foana ny lozam-pifamoivoizana raha tsy resaka raha tsy tamin'ity herinandro ity. Tetsy apasika teto zao ohatra tamin'ity androandro ity zany dia nisy lozam-pifamoivoizana indray satria dia fiara tsy mataho-dalana no ny trongy taxi izay nijanona teo amoron-dalana ary dia fahavoazana be tokoa no vokatra zany fifandonana izany. I Germain no Menjanary no tonga teny an-toerana ka hitatitra amin'ny vaovao amintsika teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray tetsy amin'ny lalana Ampasika ny ariva teo.
fiarakatokatra iray no nandona fiarakaretsaka na taksi izay nijanona teo amoron-dalana. Raha ny fanadiadiana dia avy nisotro alcool ary mamo ny mpamily ity fiara ity izay fantatra fa teratany sinoa. Ny zava-nisy teny an-toerana dia tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny tenany ary nandrara ireo mpiara-dalana taminy tao anatin'ity fiara ity ho tsy hanome ny fizotrin'ny zava-nisy tamin'ny mpanao gazety. Ny fanadiadiana izay natao hatrany no nahafantarana fa nikasoka ity fiara-base ity ilay 4x4 vao nifatratra tamin'ilay taksi izay nijanona teo amin'ny sisin-dalana. 4x4 io dia paravany dia iny ary avany dia efa somary ofrody tamin'ity tôbila satria izaho miregle ala izy eto dia nidona tamin'io dia farara tamin'ny tôbila mijanona amin'ny sisiny io. Teo zao tsisy olona hoe ny mpitanana ny elingelany fa raha fieritreretako azy ohatra mamy ty rangaty ingam mamy izy satria avany tonga dia namatana tamin'ity dia nidona tamin'ity tôbila mijanona tao amin'ny sisiny eo. Isan'ny fototra iray mahabetsaka ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika ny fanaovana antsirambina tahaka izao, izany hoe mandray zava-pisotro mahamamo nefa mbola mamily ihany avy eo. Ankoatran'io, ny fahavoazana ara-teknika izay mahazo ny fiara. Raha ho an'ny teto an-drenivohitra manokana dia ny sesesy izay lozam-pifamoivoizana izay tatoato, tsara kosa ny manamarika fa tsy nisy ny ainana fohy tamin'ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tetsy ampasika ity. Fa averintsika ombenombeny kosany amina hoe manana ny maizy azy ny vita malagasy eo amin'ny sehatra maro mihitsy io efa noentintsika teto ny resaka asa tanana, ny hosodoko sy ny kolotsaina ihany koa. Fa eo amin'ny tontolon'ny zaitra dia tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny resaka vita malagasy, vita aveto an-toerana izany. Raha vao miresaka tsika hoe lamaody avoleta dia ny any ivelany foana nomby ao an-tsaina voalohany, fa isika malagasy koa ny mianina fotsiny amin'ny resaka hoe friperie sy amin'ny resaka izay hoe tsy dia avoleta loatra raha mifahitan'ny maro azy. Ao anatin'izay fanandratany any malagasy zay reo amin'ny resaka zaitra ao anatin'ny 520 taona zareo amin'ny Ekovao dia mametraka sy miezaka izy ireo amin'izao ny amin'ny hoe manana ny lanja ihany koa ny resaka lamaody izay isika malagasy no manao azy. Laurette Berton mitondra ny fanadiadiana teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Omena lanja manokana ny lafiny lamaody matianina amin'ity taona ity, hoy ny filompanorina ny Ekova. Misokatra manomboka izao ny fifaninanana ho an'ny mana-talenta sy manam-pahaizana manokana momba ny fanjairana sy famoronana lamaody manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny ilay hetsika atao hoe styliste star ho fanamariany ny 520 taona nijorony. Tena tonga amin'ilay fifaninanana dia te-hanasongadina mihitsy ny styliste eto Madagasikara ary te-ampiseho mihitsy hoe misy mpanjaitra tena mahay eto ary indrindra misy mpianatra efa niparitaka eto. Satria sady ho an'ny mpanjaitra no ho an'ny mpianatra efa nahavita fianarana izany fifaninanana izany. Hanasongadina ihany koa izay hoe ny zaitra dia anisan'ny tena asa tanana manana maha izy azy dia tiana aseho ihany koa izay zavatra izay. Notanterahana androany ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pankalazana ny 520 taona n'ity sekoly lehibe mampianatra manjaitra ity. Betsaka ny malagasy manana talenta miavaka amin'ny famoronana lamaody, saingy vitsy ny mahalala izany. Tsy hanavahana an'izaniza ity fifaninanana ity fa misokatra ho an'ireo liana amin'ny sehatry ny lamaody rehetra manerana ny Madagasikara. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa mampiatrano ny lalao iraisam-pirenena eo amin'ny lawn tennis isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eo amin'ny latsaky ny 420 taona vita io maraina io ny famaranana andian'ny voalohany raha ho totosaina ny talata 10 marsa ho avy izao kosa ny andian'ny faharoa. Amin'ny ankapobeny dia nisongadina ny mpilalao tenisy 420 taona malagasy ary dia toy izao ny tati-baovao hoentin'ny Laurette Berton ihany teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tontosany maraina ny sabotsy faharoa ny volana martsa teo ny andiany voalohany tamin'ny lalao famaranana ny taranja tenisy iraisam-pirenena grade 2 ho an'ny latsaky ny 420 taona natao tetsy amin'ny Aksa Ambohida. Tsy ahivina fa i Madagasikara no mampiatrano ity lalao ity. Ary nahitana ny mpilalao ny solotena ny Botswana, Kenya, Seychelles sy Zimbabwe. Raha tsy ahivina vetivety dia efa hatrany amin'ny lalao manasa-dalana no hita sahady ny songadina ny mpilalao malagasy nandritra ity lalao iraisam-pirenena ity nanoloana ireo mpilalao vahiny tonga ny faninana.
toy izao ny vokatry ny lalao manasadalana no tanterahana ny zoma voalohan'ny volana martsa sy ny ampahany tamin'ny lalao famaranana no tanterahana tamin'ny Andrio Atrany. Mihotsora sendra teo amin'ny sokajy mpilalao tokana zazavavy nandresy any Shakira Varese teratany Keniana tamin'ny seta enina sy enina teo amin'ny isa 3-2. Randira Kotoarilala no niona tamin'ny Maholy Zakaniaina izay samy teratany malagasy ka Randira Kotoarilala no nitarika tamin'izany. Teo amin'ny mpilalao tokana zazalahy indray lalao manasadalana Mahefa Rakotomalala nandresy any Takora Moadangara teratany Zimbabweana tamin'ny seta 4-9 isa 4-2 ary Johnny Rovanantenaina Minuerson no nandresy any Tody Avoara Rajaobelona tamin'ny seta 4-7 isa 4-9. Ho an'ny lalao famaranana kosa indray teo amin'ny sokajy mpilalao roa zazavavy Randira Kotoarilala sy Maholy Razakaniaina no nandresy ny Mihotsora sendra niaraka tamin'ny Shakira Varese tamin'ny seta 4-9 isa 3-2. Ary ho an'ny sokajy zazalahy kosa izay lalao vin'olon-droa Mahefa Rakotomalala sy Finoana Rakotomalala no nandresy ny Mark Nawa Botswane sy Takora Moadagara Zimbabweana tamin'ny seta 5-4 tamin'ny isa 7-2. Lalao famaranana andiany voalohany no tanterahana tamin'ny maraina ny sabotsy faharoan'ny volana martsa teo iny. Fa amin'ny talata 15 volana martsa ho avy izao no anaovana ny lalao famaranana no sady anakatonana ihany koa an'ity lalao iraisam-pirenena eo amin'ny taranja tenisy natokana ho an'ny latsaky ny 17 taona ity. Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika eo amin'ny resaka tontolon'ny finoana sy ny fanabeazana. Saika ahitana atokopira na koral avokoa ny fiangonana eto Andrenivohitra sy ny manodidina raha ny fanadihadiana izay natao. Manana mampiavaka azy ny koral satria ankoatra ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy ny firafitry ny feo dia eo ihany koa ny maseha-panabeazana azy ary ny tena mampiavaka dia hoe fanabeazana miainga any amin'ny fiangonana. Dao ary ho arahantsika ny fanadihadiana momba an'izay. Maro ny seha-panabeazana ny tanora toy ny skoto saingy manana ny mampiavaka azy ihany koa amin'izay sehatra izay ny antokopihira na ny koral hoy isika satria fanabeazana miorina sy miainga ao anatin'ny fiangonana sy ny fanomponan'Andriamanitra. Miavaka amin'ny fikambanana mahazatra ny koral satria miaina ihany koa ao anatin'ny fitsipifehezana na ny disiplinina. Maro no milaza fa fiangonana velona ny fiangonana misy koral ka ho an'ireo zay tsy mbola misy antokopira dia miezaka ny mampisy izany. Mampisy aina ny fitaovam-pivavahana ihany koa ny koral sady mitarika rahateo ny mpiangona ao am-piangonana anandratra ny feoany. Raha ny fanadihadiana natao teto Antananarivo sy ny manodidina dia misy koral avokoa ny fiangonana raha ny eo amin'ny onivon'ny FFKM no resahana ahitana ny FJKM, ny ECAR, ny EEM na ny fiangonana Anglikana, eo ihany koa ny FLM na ny fiangonana Loterana Malagasy. Fa ankoatra izay resaka koral izay ihany dia tsy manao ambanin-javatra azy io ihany koa ny onivon'ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito amin'ny maseha-pitaizana sy fanabeazana izany antokopira izany. Tsara moa ny mampatsiafa ho an'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia alady voalohany rahampitso ary dia manasa ny mpiray latabatra amin'izany ny tompo amin'izay fanasan'ny tompo izay. Dia iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namanao ambadika eo niarana natotosa nyity vaovao ity mandrapitafa tompo klasy tompoko vavy mankasitraka tompo.